Eta fenaratuaren vuita. Avem Jehova raitika. Ari avem Jesua Kristi tumpamunja ven Nazareta. Niasan demoniaka kosa de uravana amin'ny anaran'i Jesosy. Udidina ho any amin'ny farimy rehetra afo ninjara lovany zany. Amen. Ivavaka tsika alohany anombonany fotoana. Anondriky ny lohatsika eo manoloana ny Kristy ray. Manoloana ny Jesosy Tompo. Ray masina tsara indrindra ianao ry Jehova ray. Rainay nanina amin'ny alalan'ny zanakao lay tokana. Zay nombona tambony aty fijalinana zay nofatita ny Kalvari. Nandatsaky ny rano tety atany. Faly lidera makalaza manome voninahitra anao zahay Tompo. Mbola tsy nitratra mangina misaotra anao Jehova. Rayo, tsy manavaka tokoa ianao. Araky ny nanoloranao zanakanao lay tokana. Nomenao anay dia faly izahay. Velotra apamenaka nanangarany velo. Tsy nifahafatesan'ny zanakao nahafaly anay agory. Fa nifamindrany fonao anay sy ny alehibe ny fitiavanao. Amin'ny anaran'i Jesosy anaovana tonombavaka an'io. Hatreo ny fotoana. Vonoiny maolombelona fanao ny vatany tenena. Asa isa no vatavanao. Ry Tompo Andriamanitra tsara tompo sy torpa. Ray masina tsara indrindra. Zgrezany varo mantserinao ry slariany karobajen. Amen. Anio ilaza aminareo ny tenako. Misaotra ny ray aman-dreny be. Ny be ny tanàna sy ny chef de région zay nandray anay. Ny district nretraretra. Ny mpiasa mpanjakana ambaratonga samy hafa. Ny mpanabe ara-panahy. Ny pasteur sy ny namany. Ny ray aman-dreny be ray tsy vaky volo. Zoky sy zandry. Nareo mpanatotosana ny asa mandraharaha. Zao fangalana zao onjapeo izao. Ao ny zoky, ao ny zandry, ny vavy sy ny lahy. Fa ny miarabanareo ny tenako. Tonga aty amin'ny tanàna reny voity fianaratsoa ety. Hitory ny filazany tsara ny Kristy. Hagnambara aminareo. Velona Jesosy tompotsika. Amen. Zao nahita maso azy. Teto tany. De noetiny. Niakatra tany an-danitra. Nahita ny fipetraky ny Jesosy. Ary nahita ny salova-tavan'i Jesosy. Ka mahagaga ny tavan'i Kristy. Mamirapiratra ny tavany. Ka ny zavatra mampalahelo de ty. Mbola misy any ny tsy mino. Kanefa ny Andriamanitra atsika de Andriamanitra ny fahagagana. Andriamanitra ny finoana. Andriamanitra ny fanantenana. Andriamanitra ny fahamisiana tonga lay Mesia. Mbola betsaka ny mpanesina. Marina ny voalaza ny sotra masina manao hoe na dia hita olona nitsanga tamaty azosonareo. Ny tsy mino dia tsy ino mandrakizay. Hoavako ny manompo azy sy ny tsy manompo ahy. Izao ny fotoana hagnavahan'ny tompo ny manompo sy ny tsy manompo. Avelao samby aniry ny tsy parifary sy ny vary. Fa amin'ny andro farany tsy mety ho ely ny akofa ho lasa ny rivotra. Tsy ajanona eo anatreny marina ny mpanota. Dia milaza aminareo ny tenako. Lay raindaindahalo. Zao miteny aminareo zao. Kanefa novan'Andriamanitra ny ray maso mionja. Ny ety aminareo ray mena bila. Iaho koa ray mesy bila amina ihany. Ozy ny tenin'Andriamanitra manao hoe raha misy olo ray mpanota mibebaka aty atany hafaliambeny aiza. Knagnina anareo fianaratsoa tsy faly. Faly ve anareo? Nahita mpanota ny bebaka faly va tsy faly? Mba te hafaly zany mba faly nareo mariky ny favalianareo. Alleluia. Amen. Zao lazaiko aminareo raha ny tena mariny reny vohitry ny fianaratsoa tsy mbola tokony izao ny voaka voreto. Raha ny tena izy ngeza be fianaratsoa Antananarivo faharoa.
ato amin'ny Madagasikara. Kanefa mampalahelo ny fisain'olombelona mbola manavakavaka ambolokoditra manavakava-drazana, mbola mifanenjika tsy minina asan'Andriamanitra ka mahagaga mampalahelo. Dia zao mahavita fahagagana avy Andriamanitra va tsy mahavita? Mahavita. Hain'Andriamanitra ve ny mananga n'olona maty indray va tsy hainy? Ary mananga indroa, ary mananga intelo, ary mananga inefatra, mananga injato. Nanina ary fenaratsy mibetsaka mbola tsy mino? Taria mbola naintenin'olona za mitsangatsanga tsy fantatrareo. Maheno feon'olona tsy mino an'izay na ho fahateatika zay tsy mino an'io. Ozy voalaza sotra masina manao hoe mitsangana ka miazava fa tonga ny fahazavanareo. Tsy mba raha ohatra raha misy zanakareo maty androany, miandro faty androany, miandro faty rapitso, mbola tsy nandevina, raha tonga Jesosy mananga azy, raha velona ny zanakareo, tsy faly venareo? Zay ary asa manavakavam-bolokoditra raha fa mba misy olo ray natsangan'Andriamanitra dia raha ho Andriamanitra voninahitra ao amin'ny tompo. Ny teto Madagasikara ny tenanay reto mitory ny filazantsara ny Kristy dia zava-mahagaga nataon'ny tompo tamiko tao amin'ny faritry Menabe, distrikany Miandrovazo, faritry Menabe, réseau di Menabe, province ny Toliara. Ka zanaka malagasy ny tenako, zanakareo aty Fianaratsoa ny tenako, aza manao zanak-kalahafa, aza atao ambotagna fa raiso apelatagna fa hitondra ny afatr'Andriamanitra hitory ny filazantsara. Zao ambariko aminareo, zay mbola teritery mamonjea mazava ty, mamonjea malalaka sao dia reraka eo fa lavalava ty androany io. Moa ve ataoko tapatapany any ve? Tataram-bololo ka hatramin'ny farany ve? Mahazo plasy ary mitoesa fa reraka agnareo, mitoera sara fa sambanona miaraka amin'ny Jesosy fa sany mofo ihany ny veloman'ny olona. Fantena lokany vavan'Andriamanitra rehetra, samay masandro ty androany fa tonga ny famonjeanareo. Zao tsy anasitrana nofo marary na tongavako aty aminareo fa anasitrana fanahy marary. So dia hevitra anareo hoe zao tsaratsara tonga avy any an-danja mitondra voandalana dia tsy maintsy ho sitrany aho androany fa tonga izy tsy anasitrana nofo marary fa anasitrana fanahy marary. Kanefa kosa Jesosy ny teny mana hoe aoka ny finoanareo no ka zay manam-pinoana ary dia azo fahasalamana anio. Satria ny voalaza sotra masina mana hoe ny tenin'Andriamanitra aina ho an'izay mahazo azy fahasalamana ho ny nofo rehetra. Saty zany ve? Ao ary zao hoe zaho miteny aminareo zao, olona mbola tsy nagnitsaka fiangonana ndray mandeha hatramin'izay na olombelona, hatramin'ny dadabeko, hatramin'ny mamabeko, amin'ny feviako avy amin'ny raiko, feviako avy amin'ny mamako, dia mbola tsy niditra fiangonana na dia miray mionja aza. Ary za dia mbola tsy namaky sotra masina na dia litera ray hatra izay na olombelona aho. Voazaza 5 taona aho dia efa nanomboky ny antra nanao formation halatromby jusqu'à 30 tao. Zao tanora lahy fito amin'ny 30 tao amin'ny teny aminareo zao. Ka tsy mbola niaina mikasika fivavahana, tsy mbola niditra varavara-piangonana, anefa ny zava-mahagaga tena nihon'Andriamanitra fahagagana ny tenako, lasa nahalala an' Jesosy Kristy tompo. Sao mitondra an'ity zavatra ty aminareo mba ho hitanareo hoe inona hoe ty
Dia ny faharoany ny filazany tsara sady zany ve mba tazomiko ty raha ty mba ho hitanareo hoe niova foto koa lehilahy io fa baiboly ny tazominy izy taloha moara be ny tazominy gris-gris ny tazominy izy zao lasa baiboly ndray ka matoa lehilahy io mitazona baiboly efa niova fo maro ny dahalo mbola asiako ihany ny famatarana halalanareo hoe avy amin'Andriamanitra maro ny lehilahy io aza dia varaina amin'ny fitafika ianareo sao dia naninandray ny fitafinyngara iny hafahafa be mihitsy tokony hoe mahagaga gn'agnaran'ny tompontsika mba nitafy lamba mahagaga koa ny aho ty sa vety zany hafa koa ty itoy lamba fanamina zay nampitondrany tompo ahy avy any an-danitra ny lokony le lamba avy aty any vidy azy beko avy agny toy itoy izy toy mora ho hainareo fagnazavany lamba ty maro be fagnazavany fa zany hoe raiky santeona raiky fotsiny meko anareo dia avy afarafarany koa ngamba vo nahagnazava azy maro be misy fagnazavana efatra momba ny lamba ty fa santeona raikiray meko anareo tiky izy ty inona hoe ty inona ny anaran'io nazahoany malagasy ninona hoe toy le lamba toy azika malagasy ny famonjena manera zao tontolo zao zay nandatsahany Andriamanitra an'io raha io atsangatsika ny saina fa tsika malagasy nazy famirapo voalohany indrindra manerany zao tontolo zao ka ao zay ny sasany dia mieritreritra hoe hitondrany marary fa tsy maintsy hitsangana kilema ty androany hitondrany marary fa sitrana androany tsia tsy io no sitrana fa ny fanahinao no vonjeny Jesosy matoa mbola misy problème aminao ny ataonao mbola tsy mety ny Andriamanitra tsika tsy mba Andriamanitra ny fahoriana fa Andriamanitra ny fiadanana tsy Andriamanitra ny fahatrana fa Andriamanitra ny fahasambarana tsy Andriamanitra ny fikotranana fa Andriamanitra ny filamenana voalaza sotra masina manao hoe raha misy olona anankiray mahavita fahagagana dia mioapapra mirakla mihitsy raha tsy manono ny anarany Jesosy Kristy velona avy any Nazareta izy aza mino azy sa vety zany ho anareo ny famonjena aneo aza matahotra ianareo fa minoany Jesosy Kristy dia vovelany elokareo ka ireto pasteur be manoloana ireto olona zay nandray anay teto tamin'ny fahatongoavany ty tsaratsara eto amin'ity tanànatsy délégation tsaratsara telo amby efapolo zahay zao mitory ny filazany tsara ato aby ny zanaky ny Tsoroamandidy zanak'olona avy any Toliara anak'olona avy any Tananarivo avy any Tsirabe avy any Mandoto Betafo anak'olona any Kavandra Kondromena any Malaimbady Mbatolahy tsy mbola mifankalala aby zahay ireo fa handeha hitory ny filazany tsara Kristy fa ho avy Jesosy kelikely tavela ho avy tompontsika hoy sotra masina manao hoe mandianaka mitoriany filazany tsara amin'olombelo rehetra maneran'izao tontolo zao ataovy mpianatra ny firenena rehetra raha vao tonga any an-danitra ianao io tonga dia misy fantanina ianao io fantania voalohany dia hoe mba ny bebaky vianao na n'olo-tena vianao ny vavaky vianao ny toriteny vianao tamozy tsapany kionao anao tsy mitoriteny io androany ravako malala loza be kombo manjo atsika zay tsy magnambara ny afatr'Andriamanitra zay gnambarako aminareo sekren'ny lanitra mba azo dahoanao fanjakany lanitra ataovy ny asanao mba mitoria ny tenin'Andriamanitra tsy anao hoe andao anaraka anay tsy zay ny teneniko aminareo fa midira am-piangonana aby nareo mivavada mibeba rehetra na ny mpanompo sampy rehetra na ny mpanao zavatra tsy mety ny mpijangajanga ny mpangala batin'olo ny mpangala tombiny dahalo rehetra zay mbola tsy mahalala ny Kristy dia midira am-piangona aby zay fiangonana tianareo dia idiranareo midira amin'ny fiangonana zay tianareo aza manavakavaka tokom-pinoana fa tsy mety zany aza manratsiratsy finoan'ny namana fa tsy mety zany
Fandriamanitra manao hoe tany izay nagnanao sao dia hisy pakany sady voninahitra aho. Ka zaho ambarako aminareo hoe ty misy fanontaniana anankiray omeko anareo fianaratsoa. Nareo izay voretra aoka anareo mba hamaly any teniko ty. Zaho ataoko aminareo, iza no narana fahamarinana? Jesosy. Nao anarinareo mbola milaza hoe tsy Andriamanitra Jesosy, tsy lalana fa mbola mpaminany. Nareo fiangonana izay manao an'izany sao dia hanenina. Zaho zao avy any an-danitra nahita an Jesosy. Jesosy ny mpanjaka be mandidy lalaza ho miditra makany amin'ny ray. Tsisy afaka makany amin'ny ray afatsy amin'ny alalan'iza. Anio aho dia hamonjy anareo fianaratsoa izay mbola mivavaka miambahamba, izay mbola milaza malay an Jesosy. Sao dia overina sao dia hanenina ianao. Tapahodininy zao ny hevitrao, midira amin'ny fiangonana izay mankasitraka ny Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Faharoa, malagasy venareo sa vazaha? Hebreo venareo fa kortianina sa grika? Baiboly vazaha ty sa malagasy? Nataony ataony manam-pahaizana mpanorandalàna ho an'ny malagasy ty dia tokony atony arahinareo teny gasy. Adinareo fa zany milaza ny aty zany tena izy, milaza na izy zany tena izy. Asa mandrebirebi lomba oka fa zay voalazany soratra masina zay ny izy. Tsy ny fahaizana no atonga anao any amin'ny fanjakany lanitra, tsy ny atompo-ponoana no atonga anao fanjakany lanitra. Zaho ambariko anareo mora ho hainareo. Ianareo atompo-ponoana izay mbola manavakavaka namana, asa atao tsony zany manomboka androany. Andriamanitra fa miteny manao fankatiavanareo tahaka ny tiavako anareo. Didy vaovao no omeko anareo mba hifankatiavanareo. Tiavony namanao tahaka ny tenanao. Aiza ilay fitiavana apetraky ny tompo mba hafantaran'olona fa hampianatry ny tompo ianareo. Tsy misy mihitsy ny fitiavana. Nandeha ny radio, nandeha ny télé, nandeha ny megafona sy tamotamo, ngamba olo folo fotsiny, ngamba sa vitsivitsy tonga atao namangy ny tsaratsara. Nefa zaho miteny avy any an-danitra nidina ty atany. Raha ny tena marina ambariko anareo zaho tsy nety nidina ty tsony. Efa nitamana zaho tany an-danitra, mahafinaritra be aho. Fa zany hoe ny forsen'i Jesosy fa hamonjy anareo fa ho avy ny farany. Ny atompo-ponoana amin'izao fotoan'izao efa manjatona mandrivo mihitsiny, mitory ny teny filazam-mila, mitory teny vila, fa tsy milaza ny marina. Manova fotsiny raha ty tenareo ampiasany baiboly gasy droity. Ndao akaboliny agrika tsika, ndao akabokiny koritianina, akabokiny hebreo, akabokiny esoa, fa tsy ampiasany tsony ty. Sa ahoana? Ameritseretany afako malala. Aza aminareo tsara zao izay napetraka ho an'ny malagasy dia malagasy. Izay natao ho an'ny vazaha dia ny vazaha. Samy manana ny firazanany tsika. I baiboly ny vazaha hafa, i baiboly ny gasy hafa, i baiboly ny anglikanina hafa, angletera hafa, amerikanina hafa, any sinoa hafa. Samby fiteniny tsika any an-danitra manavaky azy. Ka aoka anareo tsy mba hanaraka fampianarana samy hafa isan-karazany. Mbola milaza koa ny sasany manao hoe Jesosy ty zanak'Andriamanitra fa mpaminany fotsiny. Anefa ny baiboly dia miteny manao hoe ino ny zanakilahy tokana efa nomeko anareo hamonjy anareo. Mino an Jesosy, izay mino an Jesosy no mino ahy, satria zaho sy ny ray dia ray ihany, satria ny ray ato amiko. Ka izay mino zanakilahy tokana dia hovonjena, izay tsy mety mino kosa no ialina. Izay misy atao batisa no vonjena, izay tsy mety mino dia hobaraina. Voalohana izany, ianareo varena mihitsiny, miasa loha mihitsy ny kristianina amin'izao fotoan'izao, afampianarany diso aby io. Fany io lava tsy hampianatra anao, lava tsy toro-teny, aza arina alohan'ny vahoaka, alamino ny sain'olona,
ny filazantsara Kristy velona avy any Nazareta fa zay ny tompo sy mpamonjy atsika. Satsany singenao faeza raha ty, singenao faranakarena, singenao ny Mahadeba. Mbola moramora dia androandrameva amin'ny vody fanjaitry toy zay nidira mpanakarena amin'ny fanjakany lanitra. Anodikodina fotsiny amin'ny ala politika. Ny zava-marina no atao fa very ny vahoaka. Zay gn'ambarako aminareo mponoana atoko mponoana. Asa manafakafaka tsiny. Natoko avako ty tsy tsara ny finoanareo. Za tsy tsara ny katolika. Tsy tsara ny efitsika amin'ny sinefelemo. Ary tsy tsara ny témoin de Jéhovah. Tsy tsara nizanisa. Fa hampianatra hafantaranareo mahitsy. Zay tsy mino an Jesosy da makaisa. Zay tsy mino an Jesosy makaisa. Ha! Ianareo atoko-ponoanareo e. Eritsereto raha ekofanareo e. Ny Baiboly masina milaza manao hoe asa mekoka amin'ny sariny zavatra voasikotra. Sady zany fe. Isa mekoka nareo amin'isa Jesosy fa. Nareo e. Sady very nareo. Tonga eto ny famonjenareo. Eritseretanareo marina.